Farita faharoadana aminao ny tenako tompoko lahy tompoko vavy amin'izao takariva ny alakamisy faharoa amby roapolo ny volana aogositra izao. Manasa anao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany reto avy indray raha moa ny vaovao isan'ny ho tanterina amintsika amin'izao alina izao. Nivoaka androany ary ny tety andro vaovao amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny fahavalo amby roapolo ny volana oktobra izao ary no fantatra fanatanterahana ny fifidianana fiodinana voalohany ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny faharoapolo ny volana desambra kosa ny fifidianana faharoa sy ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Nivoaka tamin'ny omaly alina kosa ny listra ofisialy izay mampafantatra ireo kandida hifaninana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena miisa 3 izy ireo. No tanterahana tamin'ity androany ity kosa ny lanonam-panokafana nasionaly ny fanentanana ny ankizy hiditra an-tsekoly. Avetrany ary isika dia iroso anatin'ny vaovao ara-politika anokafantsika n'izao fampahalalam-baovao izao. Ho tanterahana ny faha 10 ny volana oktobra ho avy izao ary ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny faharoapolo ny volana desambra kosa ny fiodinana faharoa sy ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany koa. Ny dodo-akandro teo ary taoriana fivorim-be izay nitanterahany no nanambarany ny senita izany tety andro vaovao izany. Ho arahantsika ny andinindin'izay entiny Claudia Rasolson. Nivoaka ny tety andro vaovao amin'ny fanatanterahana ny fifidianana taorian'ny fivorim-be izay notanterahany Vomera Malotena amin'ny sahanana ny fifidianana sy ny manampaizana manokana amin'ny sahanana ny fifidianana. Publika fiodinana voalohany dia atao ny zoma 10 oktobra 2024. Ny fifidianana voalohany Republika fiodinana faharoa ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia atao ny zoma 20 desambra 2024. Ary satria moa mihoatra ny fetra ny vanim-potoana 30 novambra voalaza ny fehezan-dalàna fifidianana ahafahana manao fifidianana io daty faha 20 desambra 2024 io zay heverina anatanterahana ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io dia tsy maintsy ary tsy maintsy nataonay ny nangataka lalana any amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ahafahana manao izany ary ahafahany senita manatanteraka an'io fifidianana amin'ny volana desambra io. Mihevitra izahay senita fa azo tsika tanterahana melohan'ity farany fotoana 2024 ity izany. Mitaky fitonina nefa izany manantena izahay ary matoky fa ny tompona andraikitra rehetra amin'ny ambaratonga fahefana isan-tompony sy ny vahoaka mpifidy rehetra tsy hanavahana ny freany isa vatan'olona dia samy tsy hitelosoro ampanjaka izay fitoniana izay. 10 andro farafahakeliny ny alohan'ny fifidianana izany hoe ny faha 20 ny volana aogositra ho avy izao farafahatarany no tokony ametra-pialany ireo kandida izay mitana andraikitra ao anatin'ny fitondrana. 30 andro aorian'ny fivoahan'ny valim-pifidianana fiodinana voalohany no anatanterahana ny fiodinana faharoa. Ny 13 septambra kosa no faran'ny fametrahana anarana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fantatra fa raha pito ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena 30 no ampanantsona any amin'ny senita amin'ny 4 oratolakandro mba hakana ny hevitra izy ireo mikasika ny bilita tokana. Ny assemblée générale ny senita zany androany dia nandinika ary miaino ihany koa ireo afatrin'ireo kandida sasasasany dia nanapaka hoe tokony tsisy aloha ny antsapaka nefa na izany zany aza dia manasa an'ireo kandida rehetra zany izay raha pitso amin'ny 4 ho tonga aty amin'ny foiben'ny senita nalefa moa ny invitation izy ireo fa raha maheno anjo afatra zao zany zareo dia tokony tonga aty amin'ny senita angatahana ny hevitrin'izy ireo raha pitso amin'ny 4 satria maika dia maika zany ny fijerenany zay hevitra zay ary nomena lalana koa zany zareo hatramin'le 26 raha misy ny teana vao na teana tsara zany ny sariny zareo mba ho tsaratsara kokoa eo amin'ny le bulletin tokana dia ny assemblée générale ny senita zany nanapa-kevitra hatramin'ny 26 dia nomena zay alalana zay satria 27 zany zay dia natotanao an'le makety mba zahoana mandefa azy any Afrika Atsimo. Raha nanontaniana mikasika ny fifidianana tsy misy ireo kandida telo izay miteraka resabe ny filohan'ny senita dia tsy naneho ny heviny fa nilaza kosa fa miandrandra ny fahendren'ny rehetra ary nanamafy fa ny tombotsoan'ny malagasy 20 tapitrisa no tokony jerena.